Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Hivavaksika tompoko, ry Andriamanitra raha izanakary fanahy masina, manatona anao hampanetretena indray reto olom-bo fidinao amin'izao maraina izao. Matsiaro ny fitantananao tamin'iny aliny, matsiaro ny fiarovanao tamin'ny heriny aiziny, dia tonga manatona anao hiaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Mankasitraka feny satria tsy velombelom-poana fa velona hatrapamonjena tokoa. Ary toa matsiaro fa rariny tokoa ny mpanao salamy raha hika hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko eo misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Mankasitraka feny Jesosy satria raha ho tanosainay amin'izao maraina izao ny fitahiana, ny fahasoavana sy ny famindrapo izay natolotra ho anay maimaim-poana, dia tsy voatantehaisa izany, fa ianao ny hanamarina ny teninao foana fa tsy ala aminay ny famindraponao. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoana izay avelanay apetraka eo am-pelatananao, ho raisinao an-tanana, ary dia masino ny teny izay ambara, masino ny mpanomponao izay andray ny hafatra ao, tanteraka ny baikinao indray, alavorary araka ny sitraponao. Ka na iza manokana fotoana ankehitriny hiaona aminao amin'ny alalan'izao hafatra ho izao, amin'ny alalan'izao vatsy izao, dia anehoana aminao sahady ny teninao hoe anio no tonga ato amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Aleloia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva hatrany ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana fa amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny bokin'ny Koritiana faharoa, toko 9:1 tapany farany no angalantsika ny vatsy azao maraina izao. Koritiana faharoa, toko 9:2 tapany farany. Andeha koa ampitsika ny amin'ny bokin'ny Hebreo, toko 7:7 tapany farany ary ny 7 tapany voalohany. Koritiana faharoa, toko 9:2 tapany farany ary ny bokin'ny Hebreo, toko 7:7 tapany farany ary ny tapany voalohany amin'ny 9. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Anio raha iain'ny feony anareo, aza manamafy ny fonareo. Amen. Fomba fiteny matetika ny hoe raha mba fantatro mantsy, ary mazana dia miaraka amin'enina kely izany teny izany. Ny tsy fahafantarantsika ny ho avy anefa dia manosika antsika hanao zavatra izay anenenantsika avy eo. Izao anefa tsy afaka manova na dia bitika amin'ny fiainantsika lasa tokoa mantsy isika, ary na ny fotoana mitranga an-javatra lehibe na ny fotoana tsy tsaroantsika loatra dia samy tsy azontsika tazomina avokoa, ary tsy misy azontsika ahitsy na averina ny zavatra natao tamin'izany. Isika koa anefa tsy tompony ho avy. Hoy ny Napoleon voalohany tamin'ny fotoana naterahany zanalahy hoe ainy ho avy, fa tsoina behivavy izany, fa hoy ity poety iray hoe an'ilay tsy toa ny ho avy. Izany hoe ho an'Andriamanitra irery ihany. Ankehitriny dia maro ny olona miezaka mantatra ny ho aviny, ary ataony avokoa izao vinavina rehetra izao, ary ny teny hoe raha toka sy ny hoe antenaiko fa no ambarany rehefa iresaka ny amin'izany izy. Ary mazana dia ny olona milaza azy ho mpahita sy mpandamina ny toninandro no ataon'ny olona maro. Tsarovy anefa ry havana fa tsy misy afa-tsy ny fotoana ankehitriny no tena aya sy anao tokoa. Nomen'Andriamanitra antsika ny ankehitriny ka tsy maintsy anaovantsika tatitra aminy ny fomba nampiasaintsika azy. Raha mbola tsy manana fifandraisana marina amin'Andriamanitra ianao, dia nomeny ianao
nomeny antsika io ankehitriny io mba hazahoantsika miaona amin'ilay Andriamanitra mpamonjy ilay naneraka ny zanany mba hampihavana antsika aminy. Fa hoy ny Baiboly momba ny Farao hoe efa nandiso fotoana izy. Hitantsika zany eny bokin'ny Jeremia 17:7. Rehefa tsy azo avelan-deha miadana na koa ampifamadihana mantsy ny fotoana. Amin'izao fotoana ankehitriny mbola omenantsika izao ary no aoka hiainontsika ny feon'Andriamanitra fa miankina amin'izany ny ho avintsika mandrakizay. Ka hoy ny Tompo amiko sy aminao hoe mitsangana ka mialà fa tsy eto ny fitsaharana, misy fahalotoana mahatonga fandringanana eto, eny fandringanana mafy. Mika 2:20. Hoy Saint Augustin hoe mitebitebo ny fontsika mba hara-pitsaharany eo amin'Andriamanitra. Ny olombelona tokoa mantsy dia manana anton-javatra maro be mampitebiteby azy, fa indrindra amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao, mampitebiteby azy ny asany, ary eo raha teo ny olana momba ny tsy fananana azy, mampitebiteby azy ny momba ny fandriampahalemana, ary eo koa ny tahotra noho ny ditra sy adalan'ny sasany. Ary vokatra izany dia mitady tsirim-pahazavana eto amin'izao tontolo izao ity izy, toy ny fitarihan-tsain'ny filôzofia, ny torohevitry ny mananamana izay izarana ny ao am-po, ny fanampy ny karazam-pikambanana samihafa, na koa ny fanamavanana amin'ny olana mianjady. Saingy iza moa no tena afaka mampitony izany etaeta izany? Tsy Andriamanitra ve? Indrisy anefa fa nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra ny fahotana, ary tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanao io Andriamanitra araka ny voalazany amin'ny Isaia any. Na izany aza nefa dia nahita lalana hamerenana an'izany fiadanana izany ao am-pony izay rehetra matoky azy ihany ny fitiavan'Andriamanitra. Ka hoy izy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Mazava tsara izany fa ny mankeo aminy dia manaiky an' Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tena manokana, satria ny rahan'i Jesosy no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Aoka ary isika anatona an'ilay teo ho mpamonjy antsika sy mpampihavana antsika anio dieny anio, anatona azy tsy amin'ny tahotra, fa amin'izany no azahoantsika manana fitsarana eo amin'Andriamanitra, ny amin'izay rehetra mampitebiteby antsika sy anambarantsika izay zavatra ilaintsika amin'ilay efa tonga raintsika, fa ho valiany araka ny fahendreny izany. Ary indrindra azahoantsika ilay fiainana mandrakizay dia ilay tany Kanana vaovao, ary ako tanterahantsika izany ankehitriny anio dieny anio, fa tsy fantatsika mantsy ny ho ampitso raha mbola ho velona isika na tsia. Ary izay ry havana no mahatonga any Paoly ilaza hoe izany no soratako aminareo izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Miorina eo amin'ny mahatanteraka ny asam-panavotana nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijina tokoa mantsy ny famonjena ny fanahintsika, ary voavonjo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nasehony tao amin'i Kristy tamin'ny alalany natanterany ny tenany ka noraisintsika amin'ny alalan'ny finoana isika. Ary tompona ndraiky izay isika amin'ny finoana ny teny nambaran'Andriamanitra hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Isatana kosa nefa ry havana dia miezaka mafy hanakana ny olona tsy hanaiky ny famonjena, ary raha tsy tratrany izay tanjony izay dia miezaka indray izy hametraka fisalasalana ao anatin'ny sainy mino mba hitarihany azy hevitra fa mety ho very na efa very mihitsy indray aza ny famonjena izay efa azony.
inotsika nefa ny feon'ilay mpiantry tsara miteny momba ny ondrony hoe izao manome azo fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy androbaka azy amin'ny tanako. Marina moa fa mety ho solafaka ihany ny mpino ary manaraka azy tsy anana fifaliana eo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra izany saingy tsy misy kosa nefa ny hoe very ny famonjena. Amin'izany dia mila miaiky ny fahotana izy dia voavelan'Andriamanitra izany. Ny devoly ry havana dia fetsy tokoa ka mety anisika ao an-tsainy indray hoe efa azonao antoka ny famonjena e, ary efa vonona ny toeranao any an-danitra noho izany araraoty ny fiainana sy fahafinaretana. Ataovy izay azonao afaly rehetra alohalio teny anio fa anao izao tontolo izao androany fa rapitso ny paradisa. Tsarovy anefa fa tsy tokony handalo ao an-tsaintsika akory izany fisainana izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitondra ny famonjena kosa no mampianatra antsika fa tokony handany filana sy ny rendrarendra izao tontolo izao ka hiaina ampatsorana sy ampamarinana ary amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra isika dia ny ankehitriny. Aza mangatakandro e, anio dia ny anio tokoa mantsy ny tenin'ny tompo tamiko sy aminao hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena kodiararaoty. Amen. Ivavakatsika tompoko, mankasitraka fen'i Jesosy ny amin'ny fampatsiahivanao anay indray fa tsy tompony ampitso tokoa izay fa ny anio aloha no fantatray satria ianao nefa niteny fa efa ampy ho an'ny andro hoe miseho androany ny ratsy fa tokony ezaka izay hitady ny fahatsarana rehetra eo ampelantananao. Nandefa nyteninao tokoa ianao mba hampatsiahivanao anay fa ianao no tomponay sy mpanjakanay, miandry anay isan'andro ianao ary matoa izay mbola menao tombon'andro tahaka an'izao dia tianao hiverina tanteraka eo anatrehanao, atsiaro fa eo aminao ihany misy ny tena famonjena ary fiainana mandrakizay. Retoreto vahoakanao iaona aminao androany andeha amin'izay rehetra heveriny mba hahasoa ny asany sy ny fiainany sy ny tokantranony, hamarino aminazy foana Jesosy fa efa andamina ny lalana ianao raha mametraka sy manankina ny fiainany anio dia ny anio ka tanterahany teninao tokoa fa androany ankehitriny izao hoe no andro fankasitrahanao ka raha misy manavao ny fanoloran-tenany iaona aminao raiso voninahitra ny anaranao ary hamarino amin'ny tsirairay aby nitsotra amin'ny masonao ka hitenenanao hoe mandehana amin'izao herinao izao fa taranaka efa voafidy ianareo hanambara ny fahatsarana sy ny voninahitra ary izao mombanareo mandrakariva mba hara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia ilay Andriamanitra be famindrapona hanamarina ny teniny izao mombanareo mba hara-pahatonga ny fataperan'ny andro rehetra. Teo tanteraka tokony izany atolotra ianao ndera sy ny anjaran'ny voninahitra ny tomponay sy mpanjakanay fa ny fahatsarana omeo andreto vahoakanao izay niaona taminao androany tamin'ny alalan'izao vatsy izao. Saotra betsaka Jesosy eo ny anaranao feno ametrahana izany. Alleluia. Amen. Dia mirary soa antsika menakavy ry havana samy ho tahin'ny tompo daholo.